Dia fa le merabantsika rehetra indray amin'ity andro an'ity araka ny efa hitantsika moa zany dia hianatra n'ilay loha hevitra hoe nateraka ho faty isika, nateraka ho faty. Inona ny tiany zany zavatra zany ho ambara? Ny zavatra anankiray voalohany aloha zany tena mila azontsika fa amin'ny ankapobeny olombelona rehetra dia nateraka ho velona, nateraka ho faty. Zay. Ny olombelona rehetra dia nateraka ho faty. Ohatra anankiray zany ahitana hoe nateraka ho faty ny olombelona, voaterakatsika ohatr'izao mihitsy ny fivoarantsika zany zazakely mianatra mipetraka, mianatra mandady, dia manomboka mitsangana mandeha, dia mandeha mianatra, dia mitombo. Dia iny aloha zany ohatra ny mieritreritra ianao rehefa hatreo hoe tena zay ny fiainana lasa zao. Fa rehefa mitohy iny dia midina sady indray vetivety eo. Ary io tsy ampozinao akory zandrikelinao mbola kely iny zao efa lehibe sady efa manao sipa sady na ny zanakao na ninona ohatr'izay. Dia manomboka miantitra ny olona. Raha tonga amin'izany ary moa fa matetika moa tsika gasy eo amin'ny 5-20 taona eo fotsiny ny espérance vie atsika. Dia rehefa mitohy ihany io dia miantitra dia farany dia maty. Zay. Tsisy olona tsy ho faty zany eto ambony tany fa nateraka ho faty daholo ny olombelona rehetra, zao daholo lalan'ny olona rehetrarehetra. Ary nasika koa raha mbola hoany ray andro any fa araka filaza hoe tombon-dalana ihany ny azy rehefa mampiony tena sy mampionina ny hafa. Fa tena zay mihitsy ny hoe mandeha mandalo zao fiainana zao tsy maintsy mifarany ny fahafatesana ny olona rehetra. Dika zany ny olombelona rehetra zany dia nateraka ho faty fa tsy misy olona manaiky an'izany. Tsy misy, tena lazaiko antsika hoe tsy misy olona manaiky an'izany nateraka ho faty zany. Hoe za ve dia ny velomako eto ve dia ho faty, dia eritreritra tonga dia fahafatesana ny andeha ho eritreretiko. Tsisy te eritreritra an'izany. Ary eo le fisarana rehefa misy maty reny, eo le fisarana efa mafy be, fa le eritreritra fahafatesana mihitsy mafy be amin'ny olombelona. Tsisy olona te ho faty zany. Farafaratsiny rehefa raha endry zany mieritreritra hoe aheny ary fa dia tsy maintsy ho faty tsika, dia alao maty rapitsy toy izay maty androany. Tsy zay. Aembotra foana aloha le fahafatesana, tsisy te ho faty zany tsisy manaiky an'izany nateraka ho faty zany. Dia zay zany no mitranga. Dia ny ataontsika olombelona zany dia manao ny fomba rehetra zay ahavelona atsika. Manao ny fomba rehetra zay ahavelona atsika. Ka raha misy zavatra tsy ampy eo aminao dia ataonao zay amenona n'iny tsy ampy iny mba hahatonga anao velona tsara, olombelona soma tsara. Manao ny fomba rehetra ahavelona azy ny olona. Zay ny antony hiasana. Ny antony hiasana dia azo vola, rehefa mahazo vola dia vidianana sakafo, dia vidianana akanjo, vidianana inona. Rehefa miasa mafy loatra fa tady horeraka dia maka ina indray aloha fa sao dia lasa lohan'ny fotoana eo. Dia avy eo dia miaina isan'andro dia tsy maintsy miaina foana. Raha voatady sepotra kely dia maka sina oxygène sy ny rehetrarehetra. Tena ny fomba rehetra mihitsy ny atao ahavelona. Ianao zany mieritreritra hoe fa velona ianao io fa fantatrao fa mbola tsy tena velona tsara ianao, satria mbola misy zavatra tsy ampy loatra eo aminao. Fa ozy izy ianao hoe raha azoko zay zavatra zay vao tena velona. Raha ohatra ianao zany tsy manam-bola dia raha mahazo vola dia velona, raha mahazo asa dia velona, raha mahazo vady dia velona, raha mahazo zanaka dia velona, raha mahazo fitiavana dia velona. Zay tadiavintsika misy tsy ampy eo anatintsika eo dia mitady ny hahavelomantsika. Ary raha misy tady kitikitika ny fahavelomantsika dia miaro tenitsika. Zao ny zavatra misy zany zareo amin'ny psikôlôjia. Ny ankizy hony tsy psykôlogue tsy inona fa mamaky baiboly ny haiko fa tsy manao psikôlôjia fa mamaky boky be dia be momba an'izany. Dia tsy misy zavatra atahoran'ny ankizy
afa-tsy ny hoe voateraka zany a, afa-tsy ny hoe menjera. Zazakely voateraka avotsitra ohatra tonga de manao ohatr'izao izy, tonga de manao ohatr'izao. Alefa atsoboka ao anaty rano ny zazakely fa tonga de efa mahavita miaro tena izy, tsy matahotra. Ninona biby ataonao alohan'ny zazakely a de tsy atahorany iny, fa matoa izy matahotra biby de nampitahoriny izy zay vao nahita n'iny izy zany de jereo io biby ataony zany izy ohatra de tonga de efa matahotra n'iny foana izy mandritra fiainana. Zavatra kely tsy neritreretiny akory a natolotra teo aminy de fa zay mampatahotra ny ankizy. Fa de eritrereto zany zay le hoe miaro tena zay hoe rehefa ataona ohatr'izao kely izy a de tonga de sokafany tanany miaro tena izy. Dika zany teo velona izy, manao zay fomba velona azy izy, ny ankizy kely de mahagaga mihitsy. Fa rehefa tsoboka anaty rano, za olon-dehibe efa hoantitra ty mbola miletika rehefa ataonao anaty rano hatramin'izao tsy mahay milomano. Fa zazakely atsoboka ao anaty rano fa tonga de hainy foana mampiakatra ny lohany, tsy miletika zany mihitsy zazakely. Mahagaga mihitsy satria hainy miaro ny tenany zany de tsika rehetra miaro ny tenantsika daholo, tsika rehetra io a mba ho velona zay. Dika zany zany a na de nateraka ho faty ary tsika de ny tena marina kay tsika io a mitady ny ahavelona atsika fa tsika tsy velona akory. Na ozy izy ny terinay tambola kely hoe velona ihany fa mitsipozipozy. Zay daholo tsika le malagasy fa diranova lasa hirana tratra ny vidim-piainana miakatra ihany, fa ny olombelona rehetra, ny olona rehetra de ohatranina ny mpanan-karena ohatry n'inona ary izy de tena sahirana amin'ny sécurité, ny amin'ny zavatra maro isan-karazany a, de mitady zay asambatra azy foana ny olona satria ny eritreretiny io zany misy tsy ampy. Velona izy fa misy tsy ampy, zay le miteneniko hoe velona ihany fa mitsipozipozy. Misy zavatra tsy ampy ao anatinao ao de mitady zay asambatra anao zay ianao. De rehefa ampy io de everinao hoe ay de mety am'izay. Fa ity ny zavatra anankiray ngeza be tsy ao an-tsaitsika rehefa mitady ny ahavelona tsikitsika. Rehefa nateraka ho velona tsika de ity ny zavatra ngeza be. Fa itsika io zany mieritreritra hoe velona tsara raha ohatra ka izany ho ivon'izao tontolo izao. Zay le tsy eritreretintsika nefa zay le ataontsika foana. Velona tsara raha zany ho ivon'izao tontolo izao, zany hoe tsy misy olona manao zavatra tsy tiako. Zay. Fa ty izy a, zay ihany fa vadiko miteny anankiray hoe ny olona rehetra zany tokony hanao zay tiako daholy. Raha vao manao zay tiako daholy ny olona, velona tsara, sambatra tsara mihitsy a. Io za io tsy tiako kitikitihana mihitsy io ny rôle eto ambonin'ny tany. Za ny sitrapoko ny tokony ataonareo rehetra rehefa manao sitrapokonareo a, sambatsambatra mihitsy a. Fa raha vao manelingelina nareo de ity zavatra ity de hitako foana rehefa mitondra moto a. Ianao mandeha ohatr'izao, ianao mandeha milahatra fil ohatr'izao, ato zany le embouteillage de ato embouteillage de moto zany le misisika ampovoany foana. Ny mpitondra moto moa zany le tena hoe tsy kely lalana ampanao ratsy fa izy mahita lalana le foana izy. Za mpitondra moto amin'ny fiainako tena hitako zany. De ianao manaraka fil tsara ohatr'izao ato embouteillage a, de iny mbola misy bany tonga de misisika eo alohanao. Tena tonga de miakatra le zao. Tsy tiany le za mihitsy zany zavatra zany. Fa maninona songona la felanga tady ho aizy eo, elanga mahay mitondra noho iza. Tsy manaiky. Natsika mandeha reny de voadona. Ay, fa maninona ny dominao? De ny olana fotsiny raha ohatra ianao ka malemy a, de tsy samy mibetroka fa aty ihany izy mibetroka. Maninona ny dominao? Zany ny ataontsika. Fa raha ianao no misy badibady akama miaraka aminao de le bandibady akama bokiboky sy ohatr'izany misy mandona ianao, tena fa ahoana ny dominao? Le izy hoe fa maninona ny dominao? Efa maninona tokoa moa izy no nandonanao. Tsy fananina angely izy efa maninona moa ianao no dominy, tsisy antony andomany ianao ne. Fa le za tsy manaiky.
hoe hodomina zany de tsy maintsy mamaly de tsy maintsy mandona ary za manana fiarovatena na zany le bandibandy miaraka amiko miaro ana na le fahamarinana ny miaro ana hoe za tsy naninona azy akory de nidomina za tia manaiky mihitsy io fa raha fa tsara tian'io za io de zao rehefa manao ny sitrapokynareo rehetrarehetra ataonareo sitrapoky de milamitsika ohatra zany zao rehefa miteny aho hoe raso aloha tazomitsika am'le teo ny olana zany mahasamy hafatsika amin'i Jesosy Kristy ao amin'ny salamy faharoa amby roapolo de zao no lazain'i Jesosy Kristy hoe za ozy izy de olitra fa tsy olona fandatsan'olona sy fanevatevam-bahoaka grave zany maharary zany latsain'olona sy tevatevain'ny vahoaka zany ny vahoaka mihitsy ny manevatevanao de ozy hoe za olitra fa tsy olona fa ny tena dikan'io amin'ny teny hebreo de tsy olitra fa kankana ohatran'io kankana ohatran'io Jesosy Kristy izy rery any zany mahavita an'izany ny kankana ny amin'ny biby rehetra ny hitako aloha zany de zay matiavako nyty andiny tsoratra many salamy faharoa amby roapolo andiny faheniny ty za mahita hoe kankana ny biby tena hoe tsy mana fiarovatena indrindra tsy haiko ao aminareo fa midosinay na tany Besareta na Nitosy de carreau ny dosy fa misy kankana mivoaka foana eo am'le carreau ina reto mahatonga an'izany mba lazao kely ana rehefa manaraka fa misy kankana mivoaka foana fa mampalahelo tena tsisy fiarovatena ny olitra mbola misy fiarovatena ihany satria maimbo izy de tsy mikitika azy ianao fa kankana tsy maimbo tsy manino raisinao ataonao inona tsy manino ny irany besa hoe biby lava sy nambotra kizy ny foko tsy tananandragotra tsy tongotra hitsipaka fa ozy tsy mariny zany le lafaran'zay matahotra biby lava fa biby lava io manaikitra io na tsisy tanana sy tongotra ary ny kankana ihany no tsy manao ninonina fa tsika tsy io kankan'io Jesosy Kristy zany rehefa vonoina izy tamin'izy ny vonoina de ohatran'ny kankana de ninina tenen'ny olona ninina kapohan'ny olona azy fahamantsehany olona azy de tsy miteny izy fa izy afaka manao fa izy tsy miteny izy zany Jesosy Kristy fa iza le iza tsy za fa izanao za atsika samy manana an'izany tsika rehetrarehetra fa iza dombo kely anefa tonga de io fa io na tsy mivoaka ety ivelany ary mivoaka ato io maninona ny sitrapoko tsy ataonao maninona ny dominao maninona ny teneninao an'izany maninona ny ataonao an'izao zay maninona no zay le fitenitsika le za zay voadona zay le za le za le mitady ho velona le za le mitady ho rôlina le za le mitady ho ivo zao tontolo zao voadona zay io matoa miten'izay fanontaniany zay hoe maninona ny atao an'izao jereo tsara efa hira foviana ny ranonakarabe manatsoa fa tsy iny ihany fa niratra am'izay niram-pivavahana rehetra mifankatiava ihany ndao itsika hifankaty mifankaty tsisy nofo zany inona ny antony nidikany hoe mifankatiava de hoe tiavo tiavo za fa io tena marina io fa rehefa tiavonareo de milaminy zao tontolo zao tsisy problème mihitsy zao tontolo zao raha vao tiavonareo ny olana nefa de zao ianao koa mitady hoe za no tiavina tsika zany tsika rehetra zany samy teo rôlina eo ampovoan'ny zao tontolo zao daholo tsika rehetrarehetra de eo ny problème mampiady atsika za mitady ho tiavina mba ahafahako mity ahafahan'izao tontolo zao mifankaty ianao koa mitady ho fitiavina ahafahan'izao tontolo zao mifankaty de voatery tsy maintsy miady tsika satria tsy maintsy anankiray ihany nivo zao tontolo zao fa tsy mahazo anankiroa voaroa fotsiny arytsika zany fa de natsika rety fotsiny ara zany samy mitady teo tiavina de teo rôlina teo ampovoan'izao tontolo zao de eritrereto ny olana ao anatin'izay
tsisy olona mitady hiady zany eto ambonin'ny tany, tsisy olona ty an'izany eto ambonin'ny tany na ray ary, fa ny olona rehetra de teo rôla daholy, ny olona rehetra te hivo zao tontolo zao daholy, de zay mahatonga ny olona eto am'izao tontolo zao, zay mahatonga ny olona eto am'izao tontolo zao, satria ny olona rehetra te ho velona daholy. Zay mieritreritra ny olona hoe zaranga nateraka ho velona, zay daholy ny olombelona rehetra. Raha vao manao zay tsy hahafaty ianao de mbola te ho velona zany, mbola te ho velona ianao zay rehefa manao zay tsy hahafaty ianao. Hitantsika hoe izy amin'ny fara fa miditra miresaka akabeany fotsiny alohantsika, de rehefa mbola mitady zay tsy hahafaty ianao a, de zao ny teninao hoe je ne vis pas, je survis. Ny olona rehetra zany de vivre pour survivre, satria izy nateraka ho faty fa izy te ho velona, nefa izy nateraka ho faty. De zay miantony problème rehetrarehetra io. Ny problème ahilikao foana, ahilika any amin'ny devoly ny ino, za tsy miteny hoe tsisy zany fifandraisana teto zany fa tena misy zany, fa ny olana de za, ny olana ty zao tontolo zao ty de za. Maninona miakatra amin'ny voatabia, maninona miakatra ninona, satria za te azo daholy. Miakatra amin'ny mofo, satria miakatra ny lafarinina, miakatra amin'ny menaka, miakatra n'iny de miakatra daholy io rehetrarehetra io, maiky zany fa raha hiakatra ny lasantsy. Ary normalement efa tokony efa niakatra io a. Fa zao raha moa efa mahazo ny tsy tokony ho azony zay tompona andraikitra mainka efa akariny io a. De rotaka be fa samy tezitra daholy le za rehetrarehetra de miaraka. De zay zany ny olana eto ambonin'ity tany ity, vivre pour survivre. Fe nateraka ho faty tsika, fa tsika tsy manaiky an'izany, za rangahy nateraka ho velona, za tsy mahazo maty zany a, fa tsy maintsy ataoko zay havelona anahy. Ary velona rehefa izany ho ivony zao tontolo zao, rehefa manao sitrapoko daholy zao tontolo zao a, zay a vo velona, satria zay a vo sambatra. Ahoana indray ara ny Jesosy Kristy, zay ny introduction be dia be a, any amin'ny conclusion indray tsika vo verina amintsika, fa manomboka eto tsika dia amadika baiboly, hijery baiboly, hijery an'i Jesosy Kristy, de zao no lazaiko anareo. Rehefa tena nijery mamaky baiboly de arakaraka mamaky baiboly hitanao le izy hoe zao, de zay vakinao rehetra ao anatin'ny baiboly de mamoaka le izy daholy hoe zao, aika izao ny zavatra tiany baiboly ty ho lazainy, aika izao ny tena fototry ty baiboly ty. De arakaraka ny anaovako préparation de mahita hoe tiako mbola misy, tiako tena tsara be, tiako tsy hitan'ny olona fa tena manondro an'le hoe nateraka ho faty Jesosy Kristy. Au fait, le Jesosy Kristy nateraka ho faty io mihitsy ny ivony baiboly. Dikan'izany a, tena tsy maintsy nataoko séance anankiroa le izy. Tsy séance anankiroa fampitohy hoe rehefa tsy afaka ianao androany de lasa tsy afaka ianao, tsy mety tsarako antsony le izy amin'ny heriny. Fa séance mifameno le izy fa tsy mifampitohy, izany hoe tena mbola misy be dia be milaza an'le izy fa tsy voalazako androany. Manjary na amin'ny telo na amin'ny efatra ary tsika miala eto de mbola tsy voalaza ihany le mbola misy be dia be ihany tsy voalaza zany ao anatin'le izy. De ataontsika séance roa io de milaza nareo tena tokony manova ny fomba famakianao baiboly a, ny zavatra zay ataontsika androany, tokony manova ny famakianao baiboly. Ary zay ny tanony gasy mahay mamaky baiboly. Tanony gasy mahay mamaky baiboly tsy hoe nareo anaraka anahy, tsy fiangonana ty, tsy fikambanana ty, fa ny tanjony gasy mahay mamaky baiboly de ianao mahay mamaky baiboly. Dikan'izany hoe isaky mamaky baiboly ianao na aiza na testamenta taloha na testamenta vaovao na filazantsara na epistily na apokalypsy, de tokony mahita an'ity zavatra ianarantsika androany ity foana. Zay le izy. De omeko izy androany a, fa tsy ampy izy androany de apitsika koa izy a amin'ny heriny.